fa izao rehetra zao dia asan'ny tanan'Andriamanitra avokoa. Nofidiny manokana hanome voninahitra azy za sy anao zany. Andehantsika tsirairay avy mimpopo am-panahy eto amin'izao kianja masina zao. Lehibe Jehovah ka mendrika ny oderaina indrindra. Anangana ny tanantsika kavanana ho fanomezam-boninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya! Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, ienky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Ho fanoizantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ny Salamo 7:20 ny 7 ka hatramin'ny 9:10. Salamo 7:20, vakitsika manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9:10. Ary aorinan'izay dia ny hera Jesosy mpanjaka malaza nandeha ho tanterahantsika ny 1 sy ny 2, 2:70 amin'zato ao afirana protestanta. Salamo 7:20, vakitsika manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 2:10. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy. Mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahendry ny kely saina. Mahetsy ny fandidian'i Jehovah, mahafaly ny fo, mahadio ny didin'i Jehovah, mampahazava ny maso. Mahadio ny fahatahorana ny Jehovah, maharitra mandrakizay, marina ny fitsipika Jehovah, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka azy, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Ary ny mpanomponao dia azavainy ireny amin'ny fitandremana azy amin'ny valiny lehibe. Amen. 2:70 amin'zato ny 1 sy 2. Jesosy mpanjaka malaza, no Tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy no arona, mendrika ankalazana noho ny heriny, eran-tany sy lany trakoa, ny zoa mandazany, ny Tompo mpanjaka mahery io, miaino, amiaino, avy manaky toko izany, fa tompony hery rehetry anao, tsy misy mitsy ny koana, tsy tratry ny saina ny herina, ny fiderana zay entina, raistore, ny atsatolozanao ety, raistoiza. Tompo mpandahatra etry, Tompo mpandahatra etry, mpanao zao rehetry zao, ny zara sy tetry ataony, dia tsara sy maso, mendrika ny moderaina, ny fandarany, atolory ho azy ny satra, fa izy tandrifiny, ny Tompo mpanjaka mahery io, miaino, amiaino, avy manaiky toko izany, fa tompony hery rehetry anao, tsy misy mitsy ny koana, tsy tratry ny saina ny herina, ny fiderana zay entina, raistore,
taneo anao ny Andriamanitra telo izay iray ray zanaka fanay masina tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ny eo-tany. Lefa nanao an'izao tontolo izao fitoerany tompony, lefa nanangana ilay tsirairay avy na dia tao anatin'ny lavaka manitsikitsika aza mba ho tazan'izay rehetra mijery, mba ho hitan'izay rehetra mitazana fa momba anay ny Andriamanitra ary tsy manandrinay. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola tonga eto indray. Maro ny tianozongozina ny finoanay, maro ny tiandrava ny finoanay, ary na dia izao trano entinay manome voninahitra ny anaranao izao aza dia tiany izao tontolo izao ho ravany tahaka nataony tamin'ny Babilôna. Fa teo ianao nomba anay, niaro anay, niaro an'izao trano izao satria no hamarinonao teo anatrehan'izao tontolo izao fa ny masinao sy ny fonao dia eto mandrakariva. Fa na dia tebiteby aza ny ainanay, tsy mba namelana iravoravo-tanana ianao. Na dia nahita orooro sy tabataba lalandava tity amin'izao tontolo izao azy izahay, tsy navelana ho resy anaty. Fa narovanao tamin'ny ratsy rehetra, narovanao nandritry ny herinandro iny, ankehitriny miseho eto anatrehan'izao alitara masina izao. Tsy noho ny amin'ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny amin'ny fitantananao, noho ny amin'ny fiarovanao. Nipitsika makina Jesu atavinavisa ameno panirina anamnisitraka Jesu voninahitra aneo anao Andriamanitra, le masina indrindra, lay ambony indrindra, le tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miantso ny anaranao satria manakolazaina amin'ny olona ianao, manakolazaina amin'ny mpanomponao ianao, ary tahampahery ny olonao ianao araka ny teninao. Ka dia tongava Jesosy eto anilaka eto hanambara ny afatrao. Ny naranao Jesosy ny angatahako izany. Amena. Petraka isika. Andro mahory zao ry havana, mampitebiteby, mampanahy ahy, mahakivikivy amin'ny sasany, Fotoam-pivavaka, mampite hivavaka amin'ny sasany. Ampahery anao Jesosy androany. Isaia 7:50. Isaia 7:50. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Isaia 7:50. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza no nin'ny teny nampitondraina anay, ary iza nampisehoana ny sandriny Jehova. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy mananendrika ho fa tsara tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy tsara tarehy
hanyriantsika azy natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy lehilahy ory sady zatra ny fahoriana ary tahaka n'izay tsy tiany olo-kojerena akory izy natao tsinitsinina izy ka tsy mba lahoantsika nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanjo sika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina no ny fahadisoantsika sy torotorono no ny elontsika ny fampizaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dikapoka taminy no nasitranana antsika amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Jesosy lehilahy ory lehilahy mahantra tsy tian'ny olo-kojerena akory zany ny Jesosynao nailikilika natao tsinitsinina lehilahy tsy mba nahita fianarana eo daholo ny tonga ny fisalasalana tonga ny devoly hitondra fisalasalana amboly fisalasalana ao anatin'ny fotsika tsirairay aby zany nahatonga antsika ho kivy indraindray ohatrany hoe tsy mahavita azy io e tsy mahavita azy tsy mahininninina tsisy lana azy nefa izy kaika no nitondra ny fahoriantsika tsirairay avy fantany io fahoriantsika io fantany efa nentiny zany fa itsika ny tsy malala efa ny babeny zany fa itsika ny tsy nafantatra ary efa misy valiny fa itsika mamono sofina rehefa sikely ngetsy tantara hitondrako anao amperitreritranao amin'ny androany anapahanao hevitra nda ino azy ianao a na tsy ino azy ianao japonaise anankiray hono tsara tare kely voaroapolo taona monja voaroapolo taona monja ao anatin'ny tena tsara tareany zany anakarena mpanefoefo mihitsy ny rainy tsisy zay tsy ananany amitovy amin'ny mpanjaka mihitsy ny areny sy ny fifaliany sy ny fahasambarany ndray andro andeha teny an-dalana teny le tovovavy kely sarotra moa manao ny anarany satria tsy ilaitsika koa zany nandeha eny an-dalambe de nandeha elanela nahita tovolahy izy maromaro mahantra
matory ao anatiny am'zorodira fanaripako eo izy no mipetraka eo izy no matory tandalo raha zazavavy tsara tare taitra izy na hita tovolahy anankiray a zay tena maloto zany tsy migovolo zany maimbo zany rovo-damba rovotra kanjo tsy mikiraro fa nahitany tsara tarendra zazavavy izy somarina kipilikilony volony tazany ra zazavavy akory ny atairany zazavavy fa ty zazalahy ty na de maimbo ara maloto fa ny masiny toboka feny fitiavana mihitsy andra zazavavy tsy elatra ny fonydra zazavavy nahita tsy mbola nahita mason'olona tahaka zany izy teto ambonin'ny tany ary tena fitiavana mihitsy ny ao anatin'ny masony zany tovolahy zany tapa-kevitra izy aloha iresaka aminy tsy maninona fa aloha iresaka aminy miaraka amin'ny tsara tareny sy ny akanjony tsara tareny honoary tovolahy azavady kely afaka miaraka aminao ve a fa nitsika le tovolahy izy tsy mbola nahita olona nitsika oatra zany ary tsy mbola nahita olona tsara fanahy sady tsara feo izy hoe iaraka amiko ianao io ianao tsara tare io iaraka amiko vo mainka ko potika mihitsy raha zazavavy fa tsy mbola nahita feo fitiavana tahaka an'izany izy nitsangana raha zazalahy ny tantanany nda ho any amin'ny raiko ianao ho any aminay tsy sarotiny mihitsy le tovolahy satria zany olona tia azy zany ny tiny zany olona mampiatrano azy zany ny tena tiany zany satria zatra ny zaozaoridiry zao ny ipetrahany mitady olona hipetrahana tady toko ka sendra vato ny fitenenana ao am'le nitadiaviny indrindra zany lasa izy tonga tany an-tranony rainy na rainy atsa fa korotana be ny sainy ina mahakorotana say zany hoe ny zokony io zazavavy tsara tare io a marary tsy azo tranona mihitsy any amin'ny hopitaly tsy mety sitrana miady hevitra be ozy izy velomina daholo ny lakilosy velomina daholo zay azony nataony telefony nanizanizaniza hoe zay dokotera mahay manasitrana nyty zanako vavy marary ty ho ny dokotera hoe kanser io tsy sitrana ntsony fa miandra ny fahafatesana efa tsy mahatsiary tena ntsony ra zazavavy na eno zany antsony zany mpanan-kareny zany dokotera sy ny professeur rehetra nantany hono angy andrina za zao fa 70 taona
zanakao vo 20 taona. Avy reny tsara hoe ny teninao hoe zay professeur rehetrarehetra na dokotera rehetrarehetra mahasitrana nyty zanako ty zazavavy tsara tare zandriny tya io miko vadiny. Ahoana tsara za 70 taona za ve ozy ozy ekenao raha vadiny zanakao 20 taona. Eny professeur, tanaky professeur, ny tsara tare tovavy ihany mamaika azy itsabo aingana jerenaka navady batika ka natao daholo zay rehetrarehetrarehetra fizahana fanao ny dokotera. Ahoana ny hevitrao? Cancer io efa ao anatin'ny fotoana ialany ainy zao, izy tsy mahatsiaro teny io. Zaho izy izy tsy mahita. Niditra indray ny anakiraika, ohatra zany ihany. Niditra koa ny anakiraika, ohatra n'izany ihany. Telo ihany nanona ny aso. Ozy le zazalahy 4 mi maimbo be. Za ozy ozy mahay an'io. Mba iala ozy ozy ny dadany fa inona ny lany lahy ty? Iza nitondra ny lahy ty? Za nitondra azy eto dada. Io le zanany vavy, le faravavy io zany. Ataonao inona ty? Io natao hoe masinatra. Olona tsisy dikany io. Io natao mahay. Mba iala ozy sady mifialahany tamaina. Lasa lahy. Le rangatsara fanahy sady ny tsy mba tia ady izy. Tahaka an' Jesosy. Tsy mba tia ady mihitsy izy. Lasa izy niondrika dia hamonjy varavarana. Sotonindra zazavavy kely vo 20 taona. Tsiry dada. Anaraka an'io naizanaiza misy anao. Fa za tia azy. Gaga ray. Tsy manan-janaka afa-tsy rovavy izy. Ny anankiray tia fofoaty. Ty anankiray ty koa andao azy. Tsotra ny fony. Ka inona ny lanao azy? Itsaby ny zoky izy ry dada. Tsy mahay neninenina eo e. Laza daholo ny professeur rehetra. Fa ilahy ve mpanao mazie e? Inona no ataony lahy? Sala hampiasa ravikazo. Efa tsy mitelina rano tsony io, tsy mahina nininina tsony io. Hampiasa iny lahy. Fona raha zazavavy hoe avelao a izy mba hiasa. Avelao a izy mba hiasa. Nangina amin'ny professeur. Zao ary. Ino io aretiny eo amin'lahy? Nalainy ny tanandra zazavavy. Dray o dadany. Ty tanany lahy maloto be ty. Tsy raiky mikitikitika zanako le ty ny tanany lahy. Ozy ny professeur hoe azafady dada. Zay rehetra navelanao namadibadika, navelanao nijery araka ny fomba nay dokotera. Fa mba avelao izy mba hiasa, avelao izy mba hiasa. Ozy ny professeur rehetra.
niara teo amin'ny sandrindra zazavava ny tanany. Inona zao ny amin'ny ozy dokotera sy ny profesera? Areti-po. Areti-po io. Tsy marina le tsy zany a. Profesera rehetrarehetra nilaza fa kansery efa tsy zany e. Tsy any amin'ny folo mihitsiny io. Malformation congénitale mbola nampindray ary. Da minaka le profesera hoe fa taiza lany nianatra. Tsy niteny izy. Tsy marina le tsy zany e. Ozan'ny profesera dia izy indray ny namany hoe avelao le sisiasa. Ataovy amin'ny fombanao. Zay ny angavian'le zaza zany le tovovavy kely. Ataovy amin'ny fombanao e. Ataovy amin'ny fombanao a. Asa mijery olona mihitsy ianao fa araka amin'ny fombanao. Inona no ataonao zao? Dia ampandroko izy. Say ay. Elahy io elahy tsisy fotony ampandro ny zanako vavy tsara tare. Lasa elahy. Tazon'ny dokotera izy. Avelo a izy asa dada. Avelo izy asa. Nakarato ny profesera ny trano. Any ivelany dada. Any ivelany. Satria izy olo any amin'ny hôpitaly fitaratra dodoly. Ary misy baignoire fandronao. Le sina rano be de feno mitsoboka ao anaty baignoire ao a. Nentiny trotrolo le zazavavy amin'ny tanany maloto be tompoko. Ay. Elano ampandro zana. Tsy manaiky an'izany a. Tsy manaiky an'izany. Tsy nirara in'le tovolahy zany. Nataony ao anaty baignoire miaraka amin'ny akanjony. Izy nefa tsy mahatsiaro tena tsony. Tsy mahatsiaro tena tsony. Mitsoboka niaraka taminy tao anaty baignoire tao izy. Feno loto hatramin'ny baignoire. Tahaka izany fitiavan'i Jesosy. Nalainy rano dia sasany alony lohany. Dioviny tsara ny tarehiny. Ny azy nefa maloto be. Tsy sasany. Rehefa madio tsara ny tarehiny zazavavy ary. Noroany teo amin'ny vava amin'izay. Kadety! Dadany ato efa maty-patezerana. Mijery an'izany. Kalidetsy. Tsy meko an'lany e. Tsy ninona atao an'lany. Alao tao io. Hozy dokotera hoe avelo a izy asa. Rehefa nadio tsara izy ny fihiny teo atratrany amin'izay. Zany ny fitiavan'i Jesosy atsika. Ny fihiny teo atratrany. Ny hiratra razazavavy. Tsy niteka tsondareo. Tsy mba mampihetsi-po anao zany hoe ty olona ty efa tsy natsiaro tena. Efa nandritra ny 4 andro. Natsingona raha tsy maheno marary tsony. Fa nihiratra. Nihiratra tranomasondraina mijery an'izany. Fa tena nihiratra tranomasondraina. Sotra dia sotra. Ary tena mahay mihitsy ty zazalahy ty. Ndray ty izy. Ny olona sasany fa ny tena ny sainy manasa azy. Tena mahay izy zany. Fihiny amin'izay.
natsanga ny tao anaty benoara iny fanovoaka amin'ny benoara ny tatanany amin'izay any dia hamonjy andry amin'ny ray tery. Ile tsy tiana ho jerena e, tahaka ny maloto feny lalomanga toa tsy tian'oloko ho jerena akory. Raha zanak'Andriamanitra marina anao midina vonjeo ny tenanao, tenanao ara tsy voavonjinao, tenanao ara maloto ny tenanao ara zao maimbo inefa anao manasa ny hafa. Sitrana raha zazavavy na rainy ny azakazaka voalohany namiana ny zanany aloha, ny zanany aloha ny filony voalohany indrindra fa lazaka hatramin'ny ranomasina fa tsy mba nanam-po velontsony aho ozozadada velona ny zanako, velon'ny zanako. Tody any amin'ny rangahy maimbo be amin'izay izy. Ny fino ah na dia ratsy be ara ny finy zany tadiavin'i Jesosy tompoka ny finy na dia ratsy be ara ilay mahantra. Nahita ny fahaizana izy ny tambotsitra nandohalika ny fona tamin'ny zava-doza rehetra nataony, tamin'ny tamimaina rehetra nataony. Zany ny tadiavin'i Jesosy amintsika, ny mifona fa mahay zavatra io rangahy io fa avy alomba hiasa. Marika ny hafalian-drangahy na tsy ho na daholo mipiasa fa manan-karena zany. Esory daholo ny akanjo ny ratsy, sasao izy, diovy izy, ameo azy ny akanjo farany tsara indrindra ohatrany hatramin'ny kararo ndinindinindiny namena azy daholo. Izy mihitsy nakany tanany zanany vavy sy ny tanany le mantra kely nakambany teo amin'izay hoe mpivady. Aparaisina amin'i Jesosy tsika, aparaisina amin'i Jesosy tsika, ho azy mandrakizay tsika efa vita sini zany. Marika ny fifaliako anakaozy sady omeko anao ny zanako tia ny trano tsara tare mitovy amin'ny lapako hipetrahanareo mivady. Nalainy daholo zay fananany rehetrarehetra, nalainy daholo zay fananany rehetrarehetra, na ny volamena amina sobikany netiny teo anatreny izy mivady kely. Reo omeko anareo daholo zany rehetrarehetra zany satria nanasoa ahy ianao. Zany tompony atao efafolo-karena, zany atao efafolo-karena. Tsy mikoty hoe ohatrenina ny vola niditra tao amiko za 20, tsy manao zany. Le vokatry ny folo misy ho anao Jesosy. Zany natao efafolo-karena. Vaovao any daholo zay fahalalana omba mahafahafolo-karena fa ny fonao amin'ny tadiavin'i Jesosy. No tahin'i Jesosy ianao nanana an'izao harena be dehibe zao, manana fotoana andohalena misaotra Jesosy dia aza mikoty nininona tsonana fa reo meko anao Jesosy. Zay soa nataon'Andriamanitra taminao zay. Mety tsy mananininina ianao
na mpivaritranana na mpivaridamba na mpivary mandeha na inona nataonao tsy mijery nininona zany ianao andeha mandohalika zany eny nanomenerenao io Jesosy tsy fantatro mihitsy zany fankipy ianao fa rehefa fantatro zany fitahiny zany mbola narovany amin'ny mpangalatra narovany amin'ny fahavalo dia mandohalika io ny ianao Jesosy tafio tsara izy io mezy ilainy izy midi ampandrofio aminao fa mahasoanao zany tondra ny renintsika rehetra tokoa izy ny vesatra ny fahotantsika rehetra fantano ah io a fahorinao io fantany io mahazo antsika malagasy ankehitriny io fantany ny aretiny io avy aloha izy mba hiasa avy alao izy mba hiasa sy ny sainao sy ny fahalalanao sy ny stratégienao militaire fa avy aloha izy mba hiasa aloha izy mba hiasa ho hitanao zareo nanaovany ny amalekita sy ny namany rehetrarehetra nanao zay ho hafa ny mpanjaka tsy misy mahafaka eo tanana eo an-tanako hoe hoy ny mpanjaka Sankeriba tsy misy mahafaka an'izany izy koa ny Andriamanitra mahavita an'izany le mahantra kely io tsiratsirainao io fa avelao izy mba hiasa marainy ny andro a tapitra maty dododolo ny kapakapain'ny anjely isan-tokantrano tany zay rehetrarehetra saika hiady tamin'ny zanak'Israely ka avy alao izy mba hiasa manana ny fomban'Andriamanitra manana ny varatra sy ny rahona sy ny ranonoran'Andriamanitra manana anjeliny sy ny sabatra hikapa fahavalo rehetra Andriamanitra mino zany ianao sa tsy mino le mahantra kely mahan'izany efa fantany zany talohantsika efa fantany toerana aminona zay fahavalo rehetrarehetrarehetrany foloana ihany ny atsika avy aloha hiasa Andriamanitra avy aloha dia ho hitanao ny tenin'ny soratra masina hoe moa misy zava-mahaganga ka tsy haiko va ary raha velanao hiasa izy raha hiasa aho i Jehova izany mahatohatra an'izany tsisy mahatohatra an'izany tsy misy mahatohatra an'izany fa avy aloha izy hiasa hira fahatelo amby zato tsy efajato ifirana mahitamaita hira fahatelo sy efajato ry Jeso tompo tsara o tsy haiko mihitsy ho izy hoe tsy haiko holazaina tsony resy lahatra azo fa tena be ny raha tsy vitako zay tovy ao anatin'ny sainao mihitsy zany hoe be ny raha tsy vitako mandifotra ny tenako nanao tsinotsinonanao Andriamanitra namely tamainanao aza hoe tsy mahay ninoninona milela-paladi re Jesosy milela-paladi efa diso lehibe koseho
koseo Jesosy tsy hitanao ny marika no hotako. Mandoaly eo anatreny ianao, ampiasao ny indrafoa ka mamela any heloko. Dada zao dia miantso ho an'ny FPVM rehetra, manerana ny nosy, manerana ny tany. Etoraka amin'Andriamanitra androany, androany, androany. Ary anao fifadikanina androany, androany, androany. Ihany. Mpanjaka ny tsy nanao hoe avy ho any amin'ny fanjakako daholo, ho any amin'ny lapako, any atokotaniko, ory vahoaka enoya, anao fifadikanitsika. Tsisy an'izany ao anaty baiboly. Tsisy. Afatra ny nataony. Samy mody daholo any an-tranonareo any. Ndana metoraka amin'Andriamanitra. Tiaro ny fitafianao. Ndana misy ndavenina. Na dia ny biby fiomponao aza, na ny ombonao, na ny brikinao, na ny ondrinao, aza mena rano akory. Fa lao andohalika amin'Andriamanitra sika rehetrarehetra isam-baravarana. Zany nataon'ny mpanjaka. Ary mbola nindresy foana izay mpanjaka nanao an'izany. Ny androany ihany ny fifadikany vavaka. Zany ane ny dikany hoe fifadikaniny, fa tsy mijery ora hoe efa miroa zao nona. Tsy fifadikany zany. Ante mivavaka metoraka zay hira rehetrarehetrarehetra anatin'ny firana. Ry Jesosy tompo tsara manomboka amin'ny 403 any amin'ny 407. Oro raiky zay malala tonga avy zanaka le mani ataovy daholo zay hira ny hitany masonao ny 408 rehetra. Jehova tompo 412 ataovy daholo zany rehetrarehetrarehetra zany mangataka famelana tompoko. Bebaka amin'Andriamanitra. Tsisy clé apatsy zay ny mibebaka amin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Aza mijery ora mihitsy ianao androany. Tapitra zany tsy fantatra na amin'ny 3 na amin'ny 4. Zay ny vitako androany Andriamanitra. Zay vao mandeha misakafo. Vavaka nio ataonao eo vao miala eto anao. Any amin'ny vavaka atao mandoale. Avy anao izy mba hiasa. Fa tsy miasa izy raha tsy anao ny miantso azy. Raha tsy anao ny manaiky hoe avy anao izy mba hiasa ohatran'ny le manitra teo. Avy anao izy mba hiasa. Dia mangina ny vavaka, vavaka amin'ny ranomaso. Izany tadiavin'ny tompo amintsika ary androany. Ary manomboka ny hariva, raha androany hariva, lahady, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, 7 andro. 7 andro manomboka androany. Manao latsakalina daholo, daholo, daholo. Avy aloha izy mba hiasa. Zay tsy manaiky an'i Jesosy hiasa, petra tsara ny Ampandrina. Fa tsy tia vavaka ny petsara velatsy izy. Petra tsara. Manombo amin'i Jesosy amin'ny azy fijaliana itsika. Velo izy mba hiasa. Mengavy anao misy avy anao izy mba hiasa. Efa fantany io aretinao io. Ary tsy fantatry ny dokotera, tsy fantatry ny manampaizana, tsy fantatry ny miaramila io aretinao io. Fa Jesosy mahay an'izany. Io ampipetrahana ihany nanaovantsika an'izany iray izany. Dia samy mandohalika amin'ny vavaka. Isika rehetrarehetrarehetra rehefa hivavaka, rehefa hivavaka isika fa mandohalika itsika rehetrarehetrarehetrarehetra.
rijesoto otsara ere sela mandoaliko natreny tomponao ianao la tsy tian'olon-kojarena nefa tena tianao mitenena hoe hanaraka anao a Jesosy naiza misy anao hoe sotra Jesosy vavaka isika rehetra hitanao zao vahoaka zao Jesosy la tsy tian'olon-kojerena akory rehefa nitahinao tamin'ny asa mandraraha rehetra ay ianao le mahay zavatra rehetra kaiky nomenao anay daholo ny zavatra rehetra Jesosy fona aminao namely tamaina fona aminao nanao tsinotsinonanao fona aminao fa ny adalanay zany mitondranay ny fiainanay reraka ny sainay amin'ny adi-piainanay ankehitriny Jesosy aokanao hiasa avelanay hiasa amin'izay ianao Jesosy ny tenanay rehetra no sasao Jesosy efa maty ane zay tsy mahatsiaro tena tsony ane zay Jesosy tsy mahatsiaro tena tsony zay fa sahirana ny saina sy ny fananay inona no atao apetraka aminao Jesosy ny tebotebonay malagasy tebotebonay malagasy apetraka aminao fa tsy hainay tsony tsy hainay Jesosy tena tsy hainay Jesosy avelao ansaranao amin'izay ny asa avelana hiasa amin'izay ianao Jesosy amin'izay fombanao Jesosy amin'ny herinao Jesosy amin'izay fahefanananao Jesosy miasa amin'izay ianao Jesosy aminjena an'ity malagasy ty sotra Jesosy mamindraha fo aminay nanao tsinotsinonanao eo roako ny tongotrao Jesosy fa ianao no mahay zavatra rehetra ianao mahay zavatra rehetra ataovy ny asanao Jesosy ataovy ny asany dia mamindraha fo
Mamindravò Jesosy. Mamindravò Jesosy. Indro Tompo fa omeko ho anao ny tenako ka tsy misy zay tsy foko za rehetra tiana solatsa tsy ao fa ny mpanompona no zavatra itindreko soary zanaka. Sotra Jesosy, sotra. Mino n'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tomontsika izay nitorotolona tamin'ny fanahymasina nateraka marivoviritsy nijary nabaka koatokola no mbola tamin'ny azy fijaliana matika nalevo hitana tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny farakely niakatra ho any an-dandra mipetraka kavanon'Andriamanitra raisy hafiainy vintsara amin'ny felona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera n'izao tontolo izao fiangonana masina ny famanakely tsangana dolontsika rehetrarehetra hanome voninahitra ny mpanjakatsika fa hanomboka hiasa amin'izay izay ary avelantsika hiasa izy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina Jehova tompony maro endrika tanteraka tokony izany ny anarana ray sy ny zanaka ary nympanahy masina petraka amin'izay isika. dia mbola mampitombola amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadranana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay atsiarovantsika anareo namantsika mankalaza ny tsingerin-taona isan-karazany izay entiny hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Izao maraina miditra amin'ny fito izao dia misy 730 menadamianaka izy ireo no nanoratra ny anarany izay nampiaingo an'ireto alitara masina reto. Dia hotonontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Rahabetrano Herlanto Hugues Flavin sy Rakototsizafy Marie Lydia 25 taonany mariazy tamin'ny 5 oktobra. Rahalahy Armanana Paul sy Razafinjato Dorianna 12 taonany mariazy androany 5 oktobra. Andriamboavonjy Charlie 2 oktobra. Noroary Lala Francia Irène 5 oktobra. Rakotoary John Fiderana 7 taona tamin'ny 5 oktobra. Ramana Tseheno Mikaya 15 taona tamin'ny 5 oktobra. Ravaonoro Suzanne 17 taona 30 septambra. Rakotonrainy André 17 taona tamin'ny 29 septambra. Rakotoary Malala Jean-Marc tamin'ny 5 oktobra mangataka fahasalamana. Ragotia Kristiana tamin'ny 5 oktobra. Randria Kotoniaina Lovasoa tamin'ny 1 oktobra. Rafalimanatsoa Veny Alban tamin'ny 1 oktobra. Randria Miarotsoa Nomenjanahary Fitiantsoa tamin'ny 2 oktobra. Rabesona Iorenantsoa tamin'ny 3 oktobra. Rasoloniaina Marie Odety
Rakotondra Tsimba sitraky ny avo sy toaina 7 taona tamin'ny 5 oktobra. Ranivoarilala Julia tamin'ny 5 oktobra. Randrianierana Koloina 20 taona tamin'ny 29 septambra. Pasteur Rajao Tahina Mily tamin'ny 5 oktobra. Fahasoavana Notsongaina tamin'ny 23 septambra. Ramiary Manana Etienne tamin'ny 29 septambra. Lanjaniaina Miantsa Fiombonana tamin'ny 1er oktobra. Ramarson Solofo Saluhi Fenso tamin'ny 2 oktobra. Razafindrakoto Jessica any France tamin'ny 2 oktobra. Rakoto Manatso Jean Alfred enimpolo taona tamin'ny 27 septambra. Andriambololona Arena Fentsara tamin'ny 2 oktobra. Razafindraety Emily tamin'ny 11 septambra. Rakoto Voary Malala Rojonirina tamin'ny 4 oktobra. Rajaonarivelo Tina Arthur tamin'ny 2 oktobra. Andriamboavonjy Niriantso tamin'ny 3 septambra. Andriamboavonjy Entso tamin'ny 30 septambra mangataka fahasalamana. Raeliarianitra Martina 17 taona tamin'ny 21 septambra mangataka fahendrena. Rakotondrina Hery Finoana tamin'ny 5 oktobra mangataka fahendrena fahaizana ary fahalalana. Randriamanjato Daniela tamin'ny 17 septambra. Randriana Soljako tamin'ny 5 oktobra. Ravelo Arjaonarivo tamin'ny 4 oktobra ary ny farany Lala Arvony izay izy 17 mianadamianaka izay nanolotra izao voninkazo mba ampiangonana izao alitara masina izao. Ny fanomezana tsara indrindra izay omentsika azy omen'Andriamanitra azy dia ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo 20 ny andininy 4 izay hivavaka tsara indrindra ary fanomezana tsara indrindra ho anareo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hanome anao araka ny fonaony izy ary hatateraka ny fisainanao rehetra. Amen. Hitsangana hivavaka isika. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra rainay, le Andriamanitra tianay, le Andriamanitra mbola mampitoetra anay ary manome anay tombonandro lava ary manome anay koa tombom-potoana, nanome tokantrano izay nahazo fotoana ela dia ela. Betsaka izany fotoana izany 12 taona ny mariazy zany Jesosy. Izay tanora rehetra Jesosy dia mba maniry an'izany ary mangataka ho an'izany tokantrano izany a Jesosy. Mba ho modely alay tahaka tokoa izany ho anay tanora rehetra mahita sy mahatsapa fa izay tokantrano naorina teo anilanao dia maharitra tahaka izany ihany koa. Ary mangataka izay ho an'izay rehetra mitady fahendrena sy ny fahaizana rehetra. Ianao ny tompony izany satria anao ny hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ety tany dia mba hatovy aminay izany Jesosy. Mba hahafahana isanandro sanandro mifaly ary mba hahafahana isanandro sanandro mahatsapa fa ilay Andriamanitra hivavahanay dia eo anilanay mandrakariva, atsoina andro dia andro, atsoina alina dia alina ary mitahanay ihany ary tena mitahanay sy tena tianay. Dia mametraka ny fiainanay rehetra izay Jesosy. Ao ireo izay manana ny tompony aniversera androany nefa tsy nanoratra izy noho ny antony maro samihafa dia ianao mahita ireny. Ary ny teny izay nomena azy Jesosy dia ho ataonao ho aminy sy ny tarana ny faramandimby izany ka mba tsy herikerika izay rehetra miaraka aminao. Dia ho anao ny dera ny aja ny voninahitra efa anao hatramin'ny talozany ary mbola ho anao mandrakizay fa mba homeo anay mpanomponao kosa ilay fitiavana sy ny famindrapo isanandro sanandro hivelomanay araka ny teninao. Misaotra Tompo. Amen. Mahazoako toerana tompoko. Dia mampatsiaro antsika rehetra satria tsy maintsy inona no ataontsika mandritra n'izany latsakalina izany. Misy mpitandrana anankiray any ambanivohitra iny Antsorobe iny
isan'ny anankiray a hotokanana iraka zany ranga zany rehefa nataoko dinidinika tsirairay ireo iraka vaovao ireo de zao pasterozy mbala zao ho an'ny olona rehetra any aminay any mbola any anelanelan'ny andosorobe sy iny amin'ny lalana andosorobe any ambanivohitra be any ianareo mahita zany toerana zany ony atao hoe mamainto omby am'izany toerana zany dada ozy ozy a zao misy trano anankiray any ozy ozy a rihana efatra beton armé ohatran'izao Taninanandrano zao vita tsara taretra dadarabe rehetra amin'iny faritra iny mpandatsabaratra mpanao ody mahery mpamosavy mpamon'olona ao daholo no mipetraka ladoany io ao ny lehibeany ary mampiorooro anay foana ho hitanay nanaovanay kristianireo nareo milaza nareo oy efa mivory aty daolo zao rehetrarehetra fa tsy nitsahatra mihitsy zay pastera ana trano rehetrarehetra any zay a tandrofina ny atao hoe tandrofina de eno tsara ary jareo tsara ty tanako tya fa mahitsy be ohatran'zany ohatrany basy tafondro iny fa tsy basy atao ve tafondro iny fa tsy basy mihitsitra tsara tsy misy tafondro milemoka be ohatran'zany tsy mahavony ninina io fa le finono mihitsy ny eny mampitsitra ny tananao iny ny tafondro may isaky ny amy sivy aly zay pastera vitsikely zay e fa nanao an'izany zay pastera tsy fantatro tsy ny hoe firy ny isaky ny alina e tsy ny raharahinay zany fa mandrapidaraboka andrao na ny ao anatina na io trano io mandany anao pastera mbola hoany daholo tsika zay hoany mbola hoany mba hijeran'zany rihana efatra beton armé norodana daholo hatramin'ny fakany hatram'izay olona rehetrarehetrarehetra tao anatiny ao za ho any ro any e tena hoany mihitsy hijeran'zany a andeha hijeran'zany zay zava mahagaga ataon'andriamanitra zany ka de zay nanaovako na hoe fitiandro tsika de tsika firina fitoandro basy ny tafondro niintsitra mihitsy tanan'io fa tsy ataoko lemilemy tsy hoe ino ny rano jesosy e may tena topasana mihitsy pa bomba mihitsy nao nefa minoany zany fa mbola seko mijiro vavolombena izy a any ninonarany any ambodanerana satria iraka mbola hiteny any izy fa nahafalany foko de rako an'andriamanitra zany falebiazan'andriamanitra tsy takatry ny saina bomba tahaka ninona moa ny maharava tahaka an'izao zay anao zany inga rahavatra amin'ny foty de hoantsika hijeren'zany na de isotra n'andriamanitra azy anao fanatitra ho an'ny tompo anao le foinao indrindra le vokatry ny fonao ny tadiaviny omeko anao ty jesosy de anaraka nao anaizanaiza misy anao jesosy rakitra voalohany sy faharoa araka ny fomba prosessiontsika rehefa aveo a metoraka amin'andriamanitra zay fahafolikarena rehetra ho atolotra ho azy noho ny fitiavany anao zay mame ampifaliana no ankasitrahana indrindra
indray teo fonany tomanio fiterana no atolotro satria ravony fanay mety kiviao eny andalana eny mety ho lavo ianiko efa zaveriveri dalana tano mafiariraitsito efa zaveriveri dalana tano mafiariraitsito mety kiviao eny andalana eny mety ho lavo ianiko efa zaveriveri dalana tano mafiariraitsito efa zaveriveri dalana tano mafiariraitsito. dia mbola ho ampitombona ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanahy masina. Dia faly miarabantsika rehetra indray natratra izao alahady fandraisana fanasan'ny Tompo amin'izao volana oktobra izao kely sisa ny taona ny fananganana dia hiomana amin'izany rehetra izany foana isika. Filazana antsoina ny birao Foibe, ny protokôla, ny birao ny Fiangonana, ny RFRT mba hivory ao arin'ny Fotoam-pivavahana izao ao amin'ny fanomanam-panahy ao ambany. Dia noho ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena dia hanaingana foana antsika zanaky ny Fiangonana indrindra ny vatan-dehilahy ny tanora lehilahy mba hanamafy hanamaro amin'ny fiambenana ny fiangonantsika isakariva amin'ny enin'ora ariva. Dia hanetanana antsika rehetra izany raha tsy Andriamanitra tokoa ny miambina moa zava-poana ny fiambenana nefa na izany aza dia ilaina foana isika amin'ny fanatanterahana ny asan'i Jesosy. Noho ny toe-draharaha eto amin'ny firenena dia ampahafantarina isika fiangonana fa toy izao ny fandaminana mikasika ny dinika batisa sy ny mariazy. Ny dinika batisa dia ny alatsinainy amin'ny 7 ora maraina ary ny dinika mariazy kosa dia ny alatsinainy amin'ny 9 ora sasany maraina. Ilazana isika mpino FPVM eto Taninanandrano fa noho ny fanokanana ho mpiandry ny Ampandrana amin'ny alahady 12 ny volana oktobra amin'ny heriny izany dia tsy hisy fanompoam-pivavahana ny hariva amin'ny 2 ora eto amin'ny fiangonantsika dia tahaka izany koa androany hariva dia efa tsy misy ny fifanompoam-pivavahana amin'ny 2 fa dia efa ny maraina foana moa izany ny fiangonana dia ho arahantsika araka izay aloha mandra-piovan'ny toe-draharaha. Avy amin'ny voamerany katekomenina ilazana isika groupe C fa mitoy ny dinidinika hifanaovana amin'ny ray aman-dreny ny talata 7 ny volana oktobra sy ny larobia 9 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny enin'ora sasany maraina ao amin'ny rihana ambany dia aza adino mitondra baiboly sy stylo. Noho ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia natao amin'ny maraina ny fianaran'ny groupe C ao amin'ny rihana 7 varavarana 770 ny sabotsy 1 ny volana oktobra manomboka amin'ny 9 ora sasany. Ny groupe A mbola tsy mianatra fa miandry fandaminana satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fanatanterahana ny possession isika. Ny voalaza teo ry havana dia tena miantso ny vatan-dehilahy misaotra ny sampana aloha misaotra hera-poeran-tsaina hera-panahy 70 olona isan'andro isaky ny alina ny sampana tonga otodododaolo mena hanina ho izy aloha dia ny sasany any ivelan'ny fiangonana sasany atao anatin'ny fiangonana mandra-paharain'ny andro
be dia zany foana natao misaotra misaotra fa avy aloha koa hiasa Andriamanitra hiaraka aminareo zay a miantso antsika rehetrarehetra aloha mandrapa fa itsika kosa ianareo rehetrarehetra zay ato zany a rehefa tonga ny amin'ny sivorala mivavaka daholo tandry fina manao latsakanina daholo fa amin'ny sivoralina atao Taninanandrano misaotra antsika rehetrarehetra zany dia misaotra miaraka amin'ny andromasim-pokon'olona moa tsika eo fokotany rehetrarehetra ty koa efa samy fanilaza daholo tsy avelana miditra eto niza raha mbola tsy basy zay manana an Jesosy basinay zay misaotra ny tany rehetrarehetra manana zany firaisakiny zany tompo dia misaotra hanao processiontsika eo na am Jesosy amin'ny hira 5:70 amin'ny boky hiratsika raha mbola izy ho ano Andriamanitra tsy maintsy miaino ny fivavahantsika izy ireo taraina ireo talao ireo atsinao andreo manalina voarainy tsara tsangantsika any dia ny voalohany ihany tsangana ny tanana reo adinao reo ireo ady ny masony rambola izy hitany reo adinao reo hitany reo ady ny masony mijery raha mbola izy vavaka isika zany ny iranay Jesosy irany mino irany vonina tena vonina hiaraka aminao a tsy maintsy mpandresy ny miaraka aminao anolotra fanatitra ao anao zay Jesosy avy jereo ny fonay vonina hatrany ho an'Andriamanitra rery any masina Jehova tompony maro rehetra ampetraka isika dia manomboka ny procession hotohizana ny famakina ny fiandraran'ny fiangonana antsoina sy ilazana ny mpiandry tsy akanavaka mba ho tonga anao ny asa amin'ireo mpiomana tokana ny ambodanerana ny alarobia 9 volana oktobra tsy hivina fa amin'ny fitora sasany ny fanomanam-panahy ho antsika mpiandry maniry ny fahatongavantsika maro filazana avy amin'ny sapana kristianina tanora zokony ny birao sy ny komity ny faha-70 taona ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana gatezo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana iray manontolo tonga nanohana anay tamin'ny ivo ny fankalazana ny faha-70 taona ny sampana ny Alahady 20 ny volana septambra lasa teo izany dia nahazahoana vola mitotaly 6,346,600 ariary na 31,733,000 FMG Andriamanitra izay manakare-pahasoavana ane amaly fity avy amin'ny katezata ilazana isika fa noho ny anton'izay tsy miankina aminay sy ny fandaminana
dia nahemitra amin'ny fotoana amin'izay mamety azy ny journée pastorale ny pasteur Rakotoarso Jean Brodin sy ny ankohonany izay saiko ny tanterahana ny asabotsy 20 ny volana oktobra ho avy izao. Ilazana ny mpiandry sy ny mpiomana fa tsy misy ny fianarana anio alahady. Avy amin'ny ny afafi atoko-pihira fanasan'ny fifoazana dia manao hoe tonany fisaorana manokana ny ray aman-dreny dada pasteur Andrenatoandro Jean Josepha tonian'ny fiangonana Taninanandrano ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny fanohanana ny fananganana ny fiangonana FPVM tsara maraina. Ny fitokanana dia ny alahady 7 ny volana oktobra mbola misy ny ezaka tokony ho atao ny W sy ny fanaka am-piangonana ny WC sy ny douche ary ny tambo izay hoezahana melohan'ny fanokanana koa maniry indrindra ny fiarah-miasa amintsika rehetra. Avy amin'ny chorale Foibe FPVM Taninanandrano. Fankalazana ny alahady ny mpitandrina. Ilazana isika eto anivon'ny fiangonana fa ho tanterahana ny alahady 7 ny volana oktobra ny alahady ny mpitandrina 3 eo anivon'ny CFF ny pasteur Iraka Rasoamampiona Lorine Arlette, pasteur Iraka Bodimbololona Jeannette ary ny pasteur Iraka Razanamitan Miantaso Elisabeth izay ho tanterahana eto amin'ny FPVM ao amin'ny rihana faharoa ao aorian'ny Fotoam-pivavahana voalohany. Ny alahady ny mpitandriny pasteur Rasolomboang Marie Clotilda avy amin'ny sa dia atao ny 7 ny volana oktobra isy ny procession lehibe ary isy ny valopy hozaraina mandritra ny fampianarana sekoly alahady. Avy amin'ny fitandremana FPVM patrizina fisaorana izay mpanabe sy ny mpiandraikitra ary ny ankizy rehetra ao amin'ny akany fiotazan-tsoa patrizina FPVM dia maneho fisaorana anareo Foibe izay tarihan'ny dada Andrenatoandro Jean Josepha sy ny fiangonana manontolo ary ny vahoakan'Andriamanitra rehetra noho ny izahay kambody dia nomenareo sakafo tsy nianatra izahay nampianarinareo tsy nana fitaovana izahay novatsianareo tsy nanakitafy izahay notafianareo mena toy ny ankizy rehetra izahay mananjo ianatra isakafo kilalao no ianareo dia nisitraka izany izahay misaotra tomboka. Dia toy izao indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanamasinana tokantrano. Ramatoa manantena soa Marie Henriette Andriamatoa Andrenarvo ny Alain Honoré, Ramatoa Ramaramanana Harso Aline Andanina, Andriamatoa Andriandrina Jean-Jacques Roland, Ramatoa Razafimbola Claire Saondra ankilany dia falimam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Andriana Solo fanomezan-tsoa tokony ny aina sy Asombola Andriandrina Claire Roland izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana oktobra amin'ny 20 ora atoandro. Andriamatoa Rakotoarso Mirana, Ramatoa Haingo Adrienne, Andriamatoa Rakotoar Velo Andriantso, Ramatoa Edvige Mamy, Andriamatoa Bearso Barlova, Ramatoa Andriantsova ny Alandanny, Andriamatoa Rakoto Mamonjy Louis, Ramatoa Harimanana Fara ankilany dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Rakotoarso Andri Antonio sy Faramalala finoana fanantenana izay atao amin'ny FJKM andravan'ny fivavahana ny asabotsy 20 ny volana oktobra amin'ny 20 ora atoandro. Rasoamampiona Abina, Andriamatoa Ramananjoel Andrianjafy Rijanirina, Ramatoa Ravoang Nirina Soar Lalao, Andriamatoa Premenade Paradin Panagan Laurent dia faly mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Ramananjoel Tojona Antenaina sy Paradin Panaget Finaritra Premina izay atao ny asabotsy 20 ny volana oktobra amin'ny 20 ora sasany eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatoa Andrianarvo Manantenasoa, Bertin Aimé, pasteur Ravondrina Euphrasie Andanny, Andriamatoa Rakotondramanana Justin, Ramatoa Zafindramaro ary Noro ankilany dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ramanuel Nanjaka Dieudonné sy Raelnirina Flora Violette izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 7 ny volana oktobra amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety anamasinana amin'ireo fanambadiana ireo
dia iangaviana indrindra izy anantona andray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana voatondro. Dia toy izao indray ireo havantsika nodimandry. Amin'ny finoana ny fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no amakiana azy ireo misesy raha maefa tiana fitahina mandresy mpiomana dingana faharoa sy fakakinga dia nodimandry ny latsinainy fa 20 ny volana septambra rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy indrainy raha maefa tiana lalaina fenosoa promotion lalam-baovao ny reniny Razafindrasoa Miriam Elitina promotion Tafitasoa nofo mangatsikany dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 150 000 francs. Rakotoralahy Lalatinanana na Ipaty dia nodimandry ny fa 20 ny volana septambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny raha samy manana Enis Robert ny zanany 3 solotena ny rakotondrainy Beroala ny anja tsikonfo zay kateza teto amin'ny fiangonantsika ary ny reniny Ravelo Armana na France Lalao zay promotion voafidy. Nofo mangatsika dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 150 000 francs. Rasolondrembe Michel Honoré dia nodimandry tamin'ny fa 20 ny volana septambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ralsomarie Vonsoa ny reniny Razavisoa Edouard Philomène mpamafy fifoazana eto amin'ny fiangonana. Nofo mangatsika dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 50 000 francs. Randria Mananjara Mirantsoa Fabriella dia nodimandry rehefa nivahiny 17 teto an-tany 17 taona teto an-tany. Hoy indrainy ny reniny nofony dia efa voalevina ary ny fianakaviana dia namela fararakitra 25 000 francs. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompony iritsika indrindra ampionana ireo havantsika tramanjo ireo. Fisaorana tompoko misaotra anareo fiangonana solotena mpiangonana mpiangonana ny sapana fefy izahay tamin'ny fakerezana sy ny teny fampiononana napetraka reo tamin'ny fiaraha-mioro taminay tamin'ny fodimandro ny tompoko vavy raha ary malala Felicie sitraka Stella tompoko no atolotra anareo. Andriamanitra manakarepasoavana ny amalivity. Fisaorana ny fianakaviany tompoko lahy raha maefa tiana fitahina mandresy dia maneho fisaorana sakasitranana ny fiangonana tamin'ny fakahirezana nataon'ny fiangonana ho an'ny fianakaviana. Misy tolotrasa mitady tovolahy matotra tsy mifoka tsy misotro toaka mahay mitondra moto anao taxi moto. Nametraka ny numéro telefônina moa izy dia azonareo alaina aty amin'ny tompona andraikitra. Raha ny fiangonana dia hotohizana amin'ny famakiana ny voady masina. Dia toy izao indray ireo vady masina nataontsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao Jesosy tamin'ny tombonandro mpahavelomana hery sy tanjaka fahasalamana omenao ahy. Manolotra vola 72 000 ariary ho an'ny mpitandrina D2 tsy misy soratra 40 000 ariary. Voady miorena atao anatinay Jesosy ho mpamonjy sy ho mpanalalana ary ho mpanjaka amin'ny fiainanay. Mino sy mahatoky anao Jesosy manolotra vola 100 000 francs ka ny 20 000 ariary 25 000 francs an'ny dada 5 000 francs sary sy ny feo 50 000 francs ho an'ny sary sy ny feo dia 25 000 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana. Jesosy ity indray ny ampahafolon'ny fahasoavana nomenao anay vola 210 000 ariary. Jesosy mitolorsaina endro mba hita asa ivelomana na ny varotra izay ataonay 20 000 ariary fanaty mpandrenana ho andray aman-dreny lova. Misaotra Jesosy ny amin'ny tranontsika misaotra manolotra voady 5 000 ariary ho an'ny dada. Angatahako aminao Jesosy dia mba ny anasitrananao tanteraka satria fantatro fa hainao zany manolotra vola
10,000 ariary apahany tamin'izay nomenao atolotra ho an'ny fanokanana ambotanerana. Misaotra betsaka anao Jesosy raha mbola velinaina, misaotra zao vao afaka manolotra, sambatra loatra izahay manana anao, sambatra loatra manana ny dada randrenatoandro, solombava nao ety aminay. Indro Jesosy manolotra vola 20,000 ariary, 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary anaovana ny asanao. Jesosy io ambinao amin'ny asa izay ataoko mba handesy rindra tsara 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitantananao foana ny fiainanay fa tena tianay ianao, maro ny soa sesena omenao anay 20,000 ariary ho an'ny dada, 20,000 ariary ho an'ny pasteur miofana ary 20,000 ariary ampahafolo-karena fitambarany 60,000 ariary. Misaotra Jesosy fa vita soa matsara ny mariage ny saotra sy fidy. Misaotra fa tonga soa aman-tsara ny zandrinao avy any Allemagne. Misaotra koa Jesosy fa tonga soa itsika avy any ambanivohitra na dia nisy problema kely aza ny fiaratsika. Misaotra fa nomenao fahasalamana ny anabavinao. Manolotra vola 50,000 ariary ka ny 20,000 ariary atolotra ny dada, 20,000 ariary mpitandrina mianatra T2 ary ny 10,000 ariary omena ny mahantra ny Fiangonana. Enina amby 20 taona androany 5 octobre Mirozy Miky Rasoarivony manolotra vola 50,000 francs. Akasitraka foana Jesosy amin'ny famindramponao mba tahindro fidiram-bola antsika Jesosy ahafahana manohana ny asanao. Manolotra vola 100,000 francs, 50,000 francs ho an'ny dada, 50,000 francs ho an'ny asan'Andriamanitra. Ampahafolo-karena Jesosy io misaotra anao satria nitahinao ny fiainako koa dia indro manolotra indray ny ampahafolony vola 47,000 ariary ka ny 20,000 ariary omena ny mpianatra mpitandrina ny ambiny ho an'ny dada voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireny. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao tamiko. Jesosy eo vola kely 5,000 ariary mba ho an'ny mpanao ny asanao mitondra ambavaka voninahitra dia ho anao rery ihany. Ho an'i Jesosy misaotra sy midera ary manome voninahitra anao mbola nanomezanao anay ity volana vaovao be ity. Jesosy io mba ho tanteraka sy lavirary amba ny fahasoavanao ny fanindrinay sy ny fikasanay rehetra. Manolotra vola 30,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada, 20,000 ariary ho an'ny kamboty ampahatrizina. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'izay nitahinao mivarotra izay nataonay ka atolotra ho anao ny 20,000 ariary, 10,000 ariary ho an'ny mpianatra D2 ary ny 10,000 ariary ho an'ny dada. Taio hatrany ny fiainanay ary omeo fahasalamana feno. Misaotra Jesosy malala, misaotra anao izahay noreo fitiavanao anay. Tsy misy ity misy vola kely Jesosy 12,500 francs omena ny mahantra ny Fiangonana mangataka mba handeha tsara ny asa fivelomana. Voninahitra anao Jesosy izao ilay nodidiana nisy kansera dia nasainy dada ny hinana maingoka sy menaka ary alkôla dia lany ny fefany dia toizana ihany ve fa mbola misy ao sa manao vaovao indray. Misaotra Jesosy manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao anay mbola afaka tafaray misotro ny ranao izahay tato trano. Ianao Jesosy nitary sy mivimbina. Ity ny fanatitra lahady ny fifoazana 30,000 francs na 6,000 ariary. Tsy misy soratra 10,000 ariary. Ampahafolo-karena ity indray Jesosy ny ampahafolon'izay voaray teo ampelantanana atolotra ho anao raisy fa tena vokatry ny foko satria tena tiako ianao 65,000 ariary atolotra ho an'ny mpitandrina 2-2. Misaotra be dia be indrindra Jesosy fa tsy tonga taminay ny fahafatesana kasain'ny olona natao taminay teo ianao Jesosy mba tatany ny fahagagana fanaonao hatrizay mba te hatsiaro ny fahagagana nataonao hatrizay vola 4,000 ariary. Mifina aminao tamin'ny raha tsy vitako Jesosy mangataka famindrampo esory ny fahotako vitako tsy amerina intsony. Manolotra vola ho an'ny ray aman-dreny lova 5,000 ariary.
indroany efa nivadiko amin'i Jesosy dia mankasitraka nanatsotra ny tanam-pitiavanao sy ny sandrinao mahery nanome fandresena hatrany ny mpanomponao. Dia eto amin'ny tempolinao masina ity izao ny tsingerin-taona nahaterahako izao, apetrako eo ambany ny fahasoavanao hatrany Jesosy ny asako manolotra vola 30,000 ariary. Saotra Jesosy Kristy namaly vavaka ianao tanteraka zazalahy ny zanako izay nangatahana taminao vola 20,000 ariary na 100,000 francs mena ny fifoazana mangataka vavaka ho salama sy hitombo tsara ny zaza. Faly misaotra sy miteranao izahay Jesosy satria namindra fosiny trapamonjena mbola nomenao fanahy mahavelona dia afaka midera sy manome voninahitra ny anaranao. Indro izahay telo mianaka Jesosy manolotra ny ampahafolon'ny karamanay 20,000 ariary, 10,000 ariary ho an'ny mpiofana mpitandrina, 10,000 ariary ho an'ny ezaka tany ny fiangonana eny amin'ny FPVM manjakaray mivavaka. Nisy nanoritra nofy nofy rehetra tompo dia efa natolotra ny dada daholo hatrany amin'ny 4e ny 2e hatrao amin'ny première sy ny teto amin'ny rez-de-chaussée. Ity olona iray ity dia nanolotra vola 1,000 ariary. Nisy nanoratra nofy koa 5,000 ariary. Voninahitra anao Jesosy, misaotra Jesosy noho ny famindramponao sy ny fitiavanao apetraka eo am-pelantananao mandrakariva ny fiainanay, feno fanahy masina izahay tompo apiaiky ny fahotanay sy ny tandidalana ho an'ny firenenay, ho an'ny mpitondranay, ho an'ny mpanomponao, ho an'ny fiangonanao. Misaotra Jesosy manolotra vola 10,000 ariary. Mbola faly manolotra ny ampahafolon'ny karamako indray Jesosy, sady hoentina isaorana anao no fahatrosana soamatsara ny volana lasiny ankinina fiainam-pelantananao tsy volana manaraka ity 40,000 ariary ka ny 15,000 ariary ho an'ny zaza sahirana, 10,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo, 10,000 ariary ho an'ireo mpianatra pasteur ary ny 5,000 ariary ho an'ny seza ny fiangonana. Saotra Jesosy fa nanafaka ahay tamin'ny fijangajangana ianao araka ny teninao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo manolotra vola 10,000 ariary. Ampahafolony tamin'ity herinandro ity 1,500 ariary. Tindray Jesosy ny ampahafolony 50,000 ariary dia mba mangataka vavaka hoentina hatrany hotahina hatrany ny asanay, ny fahasalamanay ary ny fiainam-panahinay 50,000 ariary. Misaotra Jesosy fa namaly vavaka ianao mangataka aminao mba tsy hanofa-trano intsony manolotra vola 5,000 ariary atolotra ho an'ny dada. Ity indray Jesosy ny ampahafolony 26,000 ariary mangataka trany mba hitahinao ny asanay sy ny fiainam-panahinay. Misaotra Jesosy fa nomeny taranaka izahay mivady raha nitady nandritra ny 12 taona. Tena nisaotra Jesosy fa mamaly vavaka ianao, tsy navelanao diso anjara izahay, apetraka am-pelantananao ny fahasalamany sy ny hoaviny rehetra. Izahay vady kosa Jesosy dia ampianaro ahitaiza azy araka ny sitraponao 30,000 ariary ka 20,000 ariary ho an'ny zazakamboty ampatrizina, 10,000 ariary ho an'ny sahirana. Misaotra Jesosy iantoy mba ho soa hatrany Jesosy ny mpanomponao, ampahafolony pension atolotra 116,500 ariary, 50,000 ariary ho an'ny pasteur Rija Gaetam, 66,500 ariary lokon'ny fiangonana. Misaotra izao Jesosy nontsy rehetra izay nomenao anay satria maro izy ireo, vola 7,000 ariary ho an'ny mpitandrina D2. Raha mpisaorana misaotra Jesosy malala tamin'ny nahatratrarako ny tsingerin-taona nahaterahako ny 27 septambra. Misaotra noho ny famindramponao tamiko mamelany heliko omeo vady sy taranakao Jesosy 20,000 ariary. Zoky inny ampahafolony tamin'izay niraisina efa ela ny fantatra fa tia ianao. Merci 10,000 ariary. Misaotra mankasitraka indrindra Jesosy noho ny famindramponao mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro, mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianaran'ny ankizy 40,000 ariary ho an'ny dadany 20,000 ho an'ny mpitandrina mpianatra mpitandrina ny 20,000. Misaotra Jesosy Andriamanitra ny sekondra farany tokoa ianao miaiky ny fitiavanao zahay, mangataka ny hirany fefy ray eo misaotra manolotra vola 40,000 ariary. Ampahafolokarenina 60,000 ariary.
nanoratra nofy a 200 ariary. Tsy soratra 5000 ariary. Salama dada izao nanofo hoe nanao porte à porte tamina toerana iray dia nisy témoin de Jéhovah 3 lahy hono notoriako teny dia ilozany matory eo ampandriana fotsiny dia lasa nivoaka tao ka mahita vato be misy soratra lehibe hoe mpiandry ilay manoratra dada. Rakopisaorana misaotra Jesosy fa afaka baka mirava ary mbola mangataka fahaizana sy fahendrena ary mbola mangataka vola mba hanohizany fianarany manolotra vola 20 000 ariary. Nofy 1000 ariary. Hanefa ny rininy izay matahotra azy izy ampahafolon'ny karamako Jesosy raisy tompo fa vokatry ny fo ho an'ny dada omeo mpanofatrano Jesosy nivadiko tsy miasa dia sahirany zahay manolotra vola 5000 ariary. Nanoratra nofy ianao a nanolotra vola 1000 ariary. Tsy misy soratra 10 000 ariary. Nofy 1000 ariary. Ampahafolokarena 10 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain. Rakopisaorana ity Jesosy ny ampahany tamin'ny vola nomenao anay dia apetrako an-tananao foana ny asanay. Misaotra Jesosy 20 000 ariary ho an'ny fitandremana Kadimanga ho an'ny pasteur Herzo. Arak'izay teninao izay Jesosy tompo dia misaotra anao aho fisotronan-dranao tamin'ny volana lasa koa dia fifaliana ho ay ny manolotra anao apahany amin'izay tsofan-drano vola ho an'ny dada 100 000 francs, ho an'ny mpitandrina D2 150 000 francs, ho an'ny sary sy ny feo 50 000 francs, ny fitambarany 300 000 francs. Apahany tamin'ny karamako atolotra anao Jesosy 100 000 ariary. Nofy 4 000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay arovy hatrany izahay Jesosy ary mbola apetrako ampelantananao hatrany ny momba anay rehetra ampahafolokarena 40 000 ariary. Tsy misy soratra 10 000 ariary. Razafiarso Luciette dia manolotra ity vola ity anaovana ny asa n'Andriamanitra vola 50 000 francs. Ny fahasoavanao natoy izao ahy. Indro Jesosy nysombony tamin'izay nomenao ahy mba hatolotra ho an'ny mahantra 10 000 ariary. Noho ny famindram-po dia mbola ampy mizaro anay mianakavy ny fahasalamana ny fahasoavana vola ho an'ny toby any ambodanerana 30 000 ariary. Misaotra Jesosy fa ny fahasoavanao natoy izao anay solomboninkazo noho ny anniversaire ny mariagenay vola 100 000 ariary. Misaotra zoko malala misaotra anao aho fa mananatra sy manintsy ay foana ianao mifonao ny amin'ny vavaka miresadresaka fiainan'olona voaraiko ny lesona Jesosy malala ary mifonao indro atolotra anao ny ampahafolon'ny karamako ho fanatim-pifonana sy fanatim-panondrenana mahatoky foanao je t'aime 125 000 ariary ka 60 000 ariary ho an'ny dada 65 000 ariary ho an'ireo miofana mpitandrina. Sotrapetsaka Jesosy fa tanteraka somatsara ny fateraka somatsara ny zanaka ary tena ianao mihitsy nampiteraka azy. Apetrako ampelantananao ny zazakely sy ny reniny ho tahina sy ho salama lalandava manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana lehibe asehonao anay telo mianaka fa dia mahazo vola indray ho entina manohy ny asa eo ampelantananao. Mangataka aminao Jesosy mba ho voaray amin'izany ilay avance n'ilay asa vaovao amin'iny herinandro iny indro vola kely 20 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina. Sorapetsaka Jesosy fa mbola nomenao famindram-po indray ka nahatratra izao an'io izao. Apetrako ampelantananao Jesosy ny fiainanay rehetra mba taio ny asanay manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny fifoazana. Ampahafolokarena 20 000 ariary. Ity indray Jesosy misy fanatim-pisaorana atolotra ho anao ampahany kely tamin'izay nomenao tamin'ity herinandro ity 20 000 ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina D2. Merci Jésus car même dans mes épreuves et mes moments d'encouragement tu étais là me relever. Merci. Merci Seigneur 20 000 ariary.
Jehova, iny ilaina sainao nataoko mariky ny fanajananao mba hitahinao ahy sy ny taranako 52 000 ariary. Misaotra Jesosy. Voady 10 000 ariary. Anao Jesosy noho ny fitaizana ny fitiavana isoranandro nomezana fahasalamana ho anay. Mangataka aminao Jesosy mbola nanomezanao fahasalamana foana hitahinao ny fiainanay indro misy vola 26 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay satria nitanterahanao taminay ny tenin'ny soratra masina hoe hanomeanao araka ny fonao ane izy dia nitateraka ny fiasanao rehetra 20 000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana ny 10 000 ariary ary ho an'ny sary sy ny feo ny 10 000 ariary. No ny teninao Jesosy dia ataonao ireo fahafolokarena rehetra ao an-trano firaketako mba hasikanao atolotra anaovana ny asa fanamboarana rehetra eto amin'ny fiangonana 10 000 ariary. Ampahafolony ho an'ny mpianatra mpitandrina 10 000 ariary. Ity Jesosy ny ampahafolony menay sy ny fanaty-pisaorana vola 10 000 ariary. Tsy misy soratra 20 000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fahasoavana sy ny fitantananao ny fiainanay menada. Apetrako ampelantananao ny fahasalamako sy ny asa rehetra fiainatokantranonay menada. Dia omeo hery sy tanjaka mandrakariva izahay Jesosy. Ity misy vola kely anoanana ny asanao 5 000 ariary. Dia izay indray ny voady masina teto amin'ny rez-de-chaussée 20, tao amin'ny rihana voalohany 20, tany amin'ny rihana faharoa 20, tany amin'ny rihana fahaefatra 7, izay mitotaly 7 am'zato. Manamarina mandrakariva izany fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toeran'izao ilay Andriamanitrantsika. Ety am-piandohana dia tianao fanamarinana kely hoe somary nisy famitinana tompoko ny famakinany voady teo dia mety tsy araka an'izay voasoratra ao ny voavaky misy koa ny somary ratsiratsy ny soratra. Raha misy anefa ny fanazavana tianao atao ka nieritreretinao hoe tsy voavaky izy afaka manantona foana ny tompona andraikitra ianao. Misy filazana farany tia antsoina ny président sampana ivory miaraka amin'ny birao ny fiangonana ao aorianan'izao fanompoam-pivavahana amin'ny fitora maraina izao ato amin'ny trano fisainana ato ambadika ato. Dia voninahitra amin'izany rehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Zay miala tsy to ny voady be dehibe ny andro fandraisana tsy maintsy malaza kely fotoanatsika azafady. So zany ho jereko daholo izay zavatra tena maika be amin'ny zavatra soratanareo amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'Andriamanitra dia lazaiko eto daholo fa ny maika be tahaka nytony ay mara zany any abodanerana mitapabolana zany tizona maika be ohatrany tony le nanofinay takadradraka satria tsisy mémoire dia minanaka dradraka aloha 3 isan'andro ampangotrahany iny amin'ny rano eraky ny vera dia sotroina afaka 10 minitra alana le biby ao anatiny. Le nanofy hoe latsaka ao anaty rano ny malalany dia latsaka tao anaty rano potaka izy ilay olotiny io dia tsy tafa voaka mihitsy fa niatsy vojeo. So tompoko haingakaingana vojeo izy reny ny olona misy tension reny. Raha ohatra isika tsy misy tension satria le rano potaka feno ody zany ny tena nrehetrarehetra ndana esana fa lasa ny zazavavin-drano haingana mihitsy ianao zavatra maika ohatr' zany mihitsy zany nitadiavintsika sa nanofina dimbaza hony izy nefany olona nodidina colonne vertébrale azo-damosiny zany ka raha vao mitotra ny demarany ianao nga mahainao Jesosy avelao le dokotera mba hiasa izy no miteny aminao zany arao zay lazainy koko zay so tsika tazafady zay no jerentsika rehefa aveo fa le maika be ohatran'izay mila famonjena dia milaza ihany azafady fa lany ny fotoanatsika hiditra am'izay tsika io amin'ny fanolorana ny rakitra tadideo fa Jesosy tianao le mahantra zany eo sy mahantra tahaka anareo fa raha mandray azy ianao tia azy ianao omeny anao zay rehetra irin'ny fonao tsangantsika rehetra
amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tiavana izay toko itiavana hoary ratsino tsy nanany araka ny ota be fiatrana osy mpampiva lehibe sy manakeriana efa tenina zanao ny namana tsy atery fa tena sitrako no ny lanjanako nisika mamiko ianao Jehovah sambatra tetika manana ana andriko tokiko ianao nampiandrea izaho ty satria anao teata mamiko ianao Jehovah sambatra tetika mamanana ana andriko tokiko ianao nampiandre zaho ty satria anao tea zaho ty satria anao teatalo zaho ty satria anao teatalo teka ho an'i Jesosy vavakisika misaotra Jesosy misaotra mankasitraka fa le fitiavanao mihitsy ny mahagaga Jesosy mesa mahery ary anao mesa mahery amin'ny fiainanay Jesosy izay nivitanay Jesosy natolotra eo anao eo apototry ny tongotra masina Jesosy ny vokatry ny fonay no nataonao taminay tsirairay avy na keliny na beny ankasitrao Jesosy fa vokatry ny fonay rehetra ho anao dia mba mamindra fo aminay mamindra fo Madagasikara tanindrazanay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehovah tompony maro tentiavo tany rehetra vavaka isika Jesosy misaotranao 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 raha mba ny hainy tetranao apetraka aminao mifaniriana rehetrarehetra teo sy ny fibebanay apetraka aminao ny tontolo androandroany ho fotoam-bavaka Jesosy ho an'ny tanindrazanay Jesosy te eona aminao reo olona rehetrarehetra reo te eona aminao mangetaentanao korotandavana eny any trano any Jesosy fa eto ny tranonao ianao nilaza hoe matsarovo le ray minitra fionako aminareo am-piangonana eo no anatonako anareo tsirairay avy misaotra Jesosy misaotra tokava eny amin'ny W rehetrarehetra any aranao Jesosy hatrany amin'ny rihana voalohany faharoa hatrany amin'ny rihana faefatra
sotra Jesosy andinidinika anao ho ianao tahaka ny fandinidinitry ny mpiandrondronyondry dinidiny io ary izay Jesosy ny ondrany Jesosy tsy mba mahay miteny fa ny ranomasony fantatro ny dikan'izany fantatro ny aretiny fantatro ny zavatra tadiaviny ngataka aminao a Jesosy araka ny teninao hoe tahandreny feonao aho sotra Jesosy sotra tsisy Andriamanitra miteny zany aminay fa ianao rery ihany no miteny zany Jesosy noho ny fitiavanao zafady ary Jesosy zafady indrindra mba iondrika kely ianao ny sofinao maheno tantero ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao hataoko aminao dia noho ny vavaka Jesosy sotra Jesosy voarainao zany vavaka zany mino a Jesosy mino zay rehetrarehetra fa miainao na ianao miainao mpanomponao ianao miaino FPVM rehetra ianao mino zany zay ka androany Jesosy androany Jesosy eto anatrehan'Andriamanitra ray le tompony fahefana ny an-danitra sety an-tany izany vavaka zany Jesosy fa ny alina manotory zay etoraka aminao Jesosy vavaka aminao ampio zay Jesosy ampio zay mpanomponao daholo zay rehetrarehetrarehetra sao Jesosy mangataka mandoalika manoroka ny tongotrao masina mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavaka ianaranao ny angatahako zany Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay noho ny ana sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra ny fakapana manafany amina ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisiny tsodrano oy Jehova tompony maro aminao zano Andriamanitrao zano Andriamanitrao tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany aza matahotra ary aza merikelika koa zany mombanao hoe miaro anao sady mombanao afaka amonjenao tsy andao anao any atokantrano tsirairay avy tsy andao anao any amin'ny asa mandraraha tsy andao anao any amin'ny fianarana rehetra mino fotsiny ihany ianao vavany Jehova no miteny ho tanterahany aminao zay nalokony vavany androany sotra tompo anao ny deranao ny asa anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina Jehova tompony maro ianika voninahitra tany rehetra amen
tanteraka tokony izany ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina aminy. Petraka isika dia ny mpandray fanasan'ny Tompo sisa no misanina. Havana malala rehetra amin'ny Tompo. Mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva hatrany ny fahasoavana ampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika, indrindra fa Jesosy Kristy Tompo, izay nampandresy antsika ho tonga soamatsara indray eto amin'izao toerana masina izao. Mivelatra manoloana antsika izao fanasana masina izao, noho ny amin'izany famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy antsika tsirairay avy. Mbola ahafahany amonjy atsika, mbola ahafahany ihany koa hiaro atsika ny amin'izay rehetra mahakasika atsika. Volana 10 ao anatin'izao taona ny fananganana ny rava izao. Tsy fantatro ianao hoe
mbola nisan'le ho atsangana sa efa mba voatsangana samy manontany teny eo ampitoerana eo fa mampatsiahantsika ny tantarany zanak'Israely fahindry havana fa zay rehetra nanositra ny rano zanak'ondry tamin'ny tolam-baravarany dia nandalo foana ihany ny fahafatesana. Androany Andriamanitra tsy miova, mbola maneho izany fitiavany antsika tsirairay avy izany indray ho antsika rehetra izay mino ka manaiky ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay tsy niaro ny tenany fa nanatitra ny tenany manontolo mba ho fanavotana antsika tsirairay avy. Hoy Jesosy amiko sy aminao anio, izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Kanefa hoy Jesosy, na oviana no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy aho indrindra fa izy ilay voaomby teo amin'ny azy fijaliana. Andehantsika tsiaro azy amin'ny alalan'ny hira 7:50 amin'ny firana protestanta, ny 1 sy ny 2 eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany mba handraisantsika mpanajana ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo. Indro ny tompo Jesosy jereo tena ny afo tokoa, nivesatra Yesu jereo mba hamonjena aisy anao. Tsangana ny fiangonana. Ito pitsanganana no anomezana voninahitra anao ilay Andriamanitra nahary anay. Andriamanitra natoy izao anay, Andriamanitra niaro sy namonjy anay. Ary omem-boninahitra ianao satria tompon'ny fahefana sy ny rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Tanterahany indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mahalala anao izany. Sotranao izay Jesosy, velona eny atram-pamonjena amin'izao volana vaovao menao anay indray. Amin'izao taona 5 izao. Misaotra satria ny famindraponao tsy nalandritra anay. Efa taiza ny tokony ny hafaranay raha tsy teo ianao. Misaotra Jesosy satria nandefitra mandrakariva taminay. Efa hatramin'ny ela no nijerevanao anay. Efa hatramin'ny ela no efa nitondranao anay. Ankehitriny, engany tsy andro an'io ty mba tsy fahazarana fotsiny satria
nandefa ny teninao ianao androany nentina nasitranana anay. Na inona mety ho fahalalàn'olombelona, na inona mety ho fananana fikasana, na inona mety ho fevitr'olombelona, fantatra efa zava-pona izany. Na dia natao tsinotsinona renao, tsy tian'olo kojerena akory, eny Tompo, ilay nivesatra ny fahorinay ary nitondra ny aretsinay. Jesosy io, indreto ny vahoakanao, mitsangana mankasitraka anao, mitsangana ho marika ny fanajananao. Ilay mpanjakanay tsonga indray, manolotra izao fanasana izao, raha mandinika anay ianao tsisy mahajana eo anatrehanao kanefa noho ny amin'ny fitiavanao Jesosy dia mbola nitanterahanao ny fahatongavanay eto. Ndreo ara Jesosy ny mofo izay nivolavolain'ny tanan'olombelona tany amin'ny toerana maro samihafa izay tsy fantatra akory, eny mety ho jentilisa aza no nanao izany. Fa tonga eto izany Jesosy ankehitriny, mangataka indrindra noho ny amin'ny herinao zahay, hamasina ho tonga ilay nofonao hitoetra betsaka tsy anatinay araka ny teninao mandrakariva hoe anaka tolory any fonao, dia mba hitoetra ao anatin'ny fonay mandrakizay ianao. Io koa ny kapoaka Jesosy izay misy ny rano nolaroana, ranom-boankazo nolokoana ihany Jesosy, kanefa irina indrindra koa ny anamasinanao izany. Ho tonga ilay tena ranao soa teo ambony azy fijaliana, ho tena ilay ranao soa anoritoro ny fahavalo rehetra, anapatapaka ny itovy, andrava zay rehetra fahefan'ny fahamazinana aty anatin'ny mpanomponao sy ny olonao zay voafijinao andresy ho tonga anatrika izao fotoana izao indray androany. Ireo ny mpanomponao Jesosy, ireo ny tekona, olona no fijinao ireo, anatanteraka ny asa fisoroana, handray anao voalohany ireo, mbola olombelona ny ireo Jesosy, ary fantatra amin'ny tsipiriany fa tsisy tanteraka ary tsisy nanao ny marina na dia iray. Kanefa kosa Jesosy hamasino indrindra raha hoe ny amin'ny vahoakanao izy ireo tsiraray avy, ireo ihany koa ny vahoakanao ny ondrinao izay tonga teto, mety misy efa sasatra, misy ny reraka, misy ny marary, misy Jesosy efa tena mety efa verevitra azy, kanefa androany ianao tonga ny tantana azy, misy matoka efa tsy handingana ny tsiraray avy ianao nizaniza, fa samy ahita fitsio masonao ny olona rehetra. Dia mba ho vonina hatry ny anaranao rery any Jesosy izao fanasana masina izao, amin'ny anaranao Kristy no angatana izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa ninana dia ho izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no misotro sy mihinana amin'ny tony mofo itony ary misotro amin'ny tony kapoaka itony ny Tompo, dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavy. Hoy Jesosy, andeha fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka no anaofantsika ny raha 700 ho tanterahantsika izany, fa nahafoy ny ainy tokoa Jesosy mba hanavotana antsika, nalatsa ny rano mba nisoloana antsika, nomeny antsika ny ainy isika izay mpanota very, aiza izay fonao androany, fa Jesosy Tompo miandry antsika tsiraray avy.
Lapandraiko ao ambony voninay dehibe. Lapandraiko ao ambony voninay dehibe. Nolaozako amony sy anafadozanao. Laozako amony sy Zay vofitaky Satana. Vofitaky Satana sy nozoitozabe. Sy zay afohina abe. Soabe sy mahagaga no atolotro anao. Soabe sy mahagaga no atolotro anao. Famonjena tsy midi famelana ny otanao. Fitiava tsy voafetra lova ao an-danitra ao. Tsy voafetra lova ao an-danitra. Sy zay afohina abe. Havana. Jesosy Kristy Tompo lay niaritra lay fahorian'ny fahafatesana no ny amiko sy ny aminao. Lay fahafatesana amin'ilay fomba tsy zakany olombelona. Izy tokana lay ny zakany famaizana tokony ho antsika. Tady dio zany. Tsy nanotane zany lehilahy zany ary tsy mba nanota. Izy tokana ihany le nafen'ny fepetra. Le takin'Andriamanitra, le fepetra nandrasan'Andriamanitra mba ho fanadiovana ny fahotako sy ny fahotanao. Izy tokana ihany ilay nampionana ny fahatezeran'Andriamanitra tamintsika tsiraray avy. Androany, anio, zao anio zao, ararotsy, atombohidiny zao ny fiverenana amin'Andriamanitra. Samy mamboraka ny ao am-pony, samy nalala zay nalehantsika avy isika. Samy mahafantatra zay rehetra nataontsika avy isika. Na ny boky mpitoroteny ara-dia ny teny hoe raha nisy lehilahy arivo dia anankiray ny marina, Jesosy Kristy ihany zany. Ary tao anatin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy marina nandeha iray aza. Marina ny tenin'ny soratra masina, samy miaiky ny fahotantsika tsiraray avy isika. Ianao Jesosy ny manasitrana ka tsy hanafenako ny aretiko. Ianao lay niombo teo Kalvaria. Ianao lay niombo teo Kalvaria. No anankinako ny fiainako. Anankinako ny fiainako. Ianao mahita ny antitsako ity. Ianao mahita ny antitsako. No antenaiko ampody ny marainako.
manananiza moa Ndray aman-dreny teo dia andehantsika mba mela malalaka ny fotsika amin'izay asan'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Impirimpiry moa Jesosy tompony te ambombantsika taka ny fanimbany akony zanany fa lavintsika mandrakariva izany. Androany mbola miantsoantso mandrakariva izy araka ny teniny fa indro amin'ny tsangana baravarana ka mandondolo raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana izitra ho aminy aho ary onina aminy aho. Le fitiavana, le tena fiainana, le fiadanana efa voasonian'i Jesosy tokoa zany araka ny teny ray aman-dreny teo efa voahomanao atsika. Aza misalasala fa ampandrosoa Jesosy. Tsy ao Jesosy raha toka sitraka ao miaraka amin'ny alitoko manolo tena ho diovinao, manorina aminao ny finokony. Tiao Jesosy ratuka sitraka miaraka minalutuaku manulute nautiumina manurna aminao ny finoko nataony voatsinapy bitika sinapy bitika ka avelanao ihany tefa ao misombindranao mba mibitika izay dia efa ampy anadiovana tokoa. Fahotana zay mangeja ahy ka atao mampisaraka ahy aminahy dia ivalozaka eto anio zay mba azoko ny fiainam-baovao. Avelako ianao Jesosy, tsy avelako ianao Jesosy. Araroata ny fanatrehan'i Jesosy aminao andro efa ela izy nanolo tanana sy ianao ekeo raha Jesosy otsotriza avela sy misaoran'Andriamanitra ianao tongeto. Isaoran'i Jesosy zay rehetra toerana ametrahany ianao ankehitriny ao anatin'izao fahasarotana lalovan'ny firenentsika izao. Inganemba tsisy anometsinan'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia misy antsony avokoa. Angataon'ny fanahy masina ampatsiahantsika zay rehetra mety ho fahotana tsy tsarovantsika, mety tsy ho tadiditsika nandritra zay andro ny ainantsika izay. Impiry ianao zay no nandreny teny nambara. Firy tamin'ireny no nitoetra tao anatinao. Fa rehefa tena mitoetra ao anatin'ny foko sy ny fonao ny tenin'Andriamanitra, na miorooro aza izao rehetra izao,
tsisy akasika aisanao izany. Anao ao Tompo, reko zao no feo anao. Petera, ny apôstôly Petera ry havana dia nisany laza fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay azonareo tamin'ny etin-drazana fa ilay rasoan'i Kristy sady tsy misy kilemany tsy misy pentipentina. Ary ny Paoly apôstôly ihany koa dia samy teny hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjenanay ary teo ihany koa no naneken'Andriamanitra ilay vavaka fifonana mihezinezina izay nataon'i Jesosy Kristy zanany manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Manahtsonao ka miotrika hanoroka ny tongo masinao hitsangana ny fiangonana. Riavana, iny tananao iny ilay tenan'i Kristy izay omeny anao androany. Raisoa, hano ka misaora azy ao anatin'ny fonao. Tsy hainay ny tsy angina, Jesosy. Tsy hainay ny angina ka tsy hankalaza ny anaranao mandrakizay jory. Mendrika anao indrindra ilay nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etsy an-tany. Ny Andriamanitra tsy nahafoina nandao anay, mbola nahatoy izao anay. Tonga teto izahay, zinona moa Jesosy. Kanefa mbola namindra fo taminay ianao. Ankehitriny ary ny tenanao, raisinay izany,
Oaty anatin'ny tenanay. Onena lalandava ao Jesosy. Manjaka mandrakariva ao anatin'ny fonay ao Jesosy. Fa rehefa izany nitazany Satana fahavalonay. Tsy ho vitany akorina dia ny anatona anay azy. Sotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia ingane izahay mba hanana fanahy toy ny fanahinao. Hanana fanahy tsy hivavaka. Dia tsy matahotra. Tsy mieritkerika. Androso mandrakariva na inona eo anoloanay satria ianao ny Andriamanitra mpamonjy anay. Dia voninahitry ny anaranao ny Jesosy ny antom-pisinay ho amin'ny androm-piainanay rehetra. Amen. Dia hoy koa Jesosy, sotroinareo rehetra ity fa ity no rakony amin'ilay fanekena vaovao izay atolotra ho an'ny maro famelan-keloka. Misaora azy ao anatin'ny fonao ao. Eny Jesosy, falan'ny fonay. Falan'ny fonay fa le rano mihitsy nalatsaka ho an'ny maro mba ho famelana ny elokay no mbola nahafahanay Jesosy nomena ho anay hatroany. Ingany izany Jesosy, mba hamakivaky ny tenanay rehetra, manomboka hatrany amin'ny lohanay ny tenanay manontolo, any amin'ny lalandra, ny ozatra, ny taolana, ny taovanay rehetra, anorotoza rehetra varavarana varany Satana napatapaka ny diviny. Ka na inona mety ho endrika aretina, na inona mety ho tahotra fanahina tebiteby tsy finoana Jesosy. Matoky izay fa ampy anay izany rano izany, anadio anay, amelona anay, amonjy anay, anafaka anay. Dia mba samy voavela eloka ny olona rehetra Jesosy. Fa satria rehefa mamela eloka ianao, mitondra fanasitranana ho an'ny olona. Mankasitraka indrindra Jesosy. Voninahitra dia ho anao reriany. Jesosy zakazana, Jesosy ana, sady tsy mahafu, Jesosy ana. Tanteraka tokoa izany amin'ny Fandraisana izany ary Fandraisana. Petraka amin'ny Fiangonana eo am-panatanterahana ny fanangonana ny kapoaka sy ny fanatitra dia ataontsika ny hira 7:7 ry Jesosy masoandronay ny aiziny fo lasa tokoa fa tonga ty anatinay zao mazava lehibe. Ampatsahivina antsika hoe nisy le virjiny 5 adala ary nisy le virjiny 5 endry. Rehefa niomana itsena ny mpapakatra izy ireo dia rehefa naharitra ela dia restory. Ary nandritra izay torimaso izay no nisy feo nyantso mafy hoe nifoaza fa indro ny mpapakatra. Rehefa nifoy reto virjiny 10 reto dia samy nanomana ny fanalany avy ary nanana solika ilay endry fa ny adala kosa tsy manana nasolika.
andeha ho raisitsika ny tsara hoe tahaka ireny jiro petrôla ireny dia ny tsilopolopy ny jiron'ilay Virginia dala satria efa akaiky ho ritra ny solika tsy niomana izy nangataka tamin'reto Virginia endry izy hoe mba omeo zahay fa efa mitady ho faty ny fanilonay tsy nanome izany nefa ilay Virginia endry satria hoe ndrao tsy ho ampy hoe ho ay sy ho anareo fa mandehana mividiana any am-pivarotra rehefa nandeha nividy tany am-pivarotra ilay Virginia dama dia efa tonga ny mpampakatra ary dia nampandroso an'reto Virginia endry dia nandrindrina ny varavarana tavela tany ilay Virginia dala izay taraiky tara efa voahidy ny varavarana fanoarana any amin'ny fanjakany lanitra manko izany androany ny tenin'Andriamanitra ny teny amintsika hoe amin'izao sisa izao aoka tsisy anahirana intsony fa izao mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako samy miambina ry havana mba tsy ho sanatria tanky reto Virginia dala ireto fa rehefa nandondona izy hoe tompoko voay izahay namaly mpampakatra nanao hoe tsy fantatro akory ianareo engane mba tsy ho isantsika zay mandre zao fanompoam-pivavahana izao any amin'ny toerana izay misy anao engane mba tsy ho isika zay nanatrika amin'ny vatana zao fanompoam-pivavahana izao natongavan'izany tenin'Andriamanitra izany fa tehirizo ilay fitomboka nomen'Andriamanitra anao mba tsy hanjavozavo zany amin'ny fotoana iavian'ny mpampakatra ka mety tsy ho fantatra ny tompo hoe iza no anaranao satria ilay tomboka se tsy fantatra ny amakinana azy fa engane mba samy hitaiza ilay solika atsika tsiraray avy reny tenin'Andriamanitra nafafy atsika reny zany reny afatra Andriamanitra nomeny dada atsika reny zany ataovy manan-kery mandrakariva mandritra ny androm-piainatsika rehetra mpanjaka fiadananay eo ekena tokoa ny herinao hitsangana ny Fiangonana mpanjaka fiadanana ayo ekena tokoa ny herinao sabatiny firenena hata fangadiza benitesa suki mefiti suale ibe nunetina tati avisa aisa jana nunifitiabana naorina ny vavaka sy ny tsodrano dia manora manany hira 370 ny anjiny voalohany any ny mpitendry amaranantsika izao fotoam-bavaka izao ivavaka isika manandratra anao zay ry Andriamanitra mpanjaka midera ny anaranao ary mbola hidera ny anaranao mandrakizay jory satria mendrika anao loatra izany isoranay lehibe ny anaranao noho ny amin'ity andro an'io ty izay nampandresenao anay tsiraray avy tonga teto nafana ihany koa nandre ny teninao nandray lesona tonga anatra ho fampianarana ary andehananay vaovao indray ny amin'izay ho toy ny fiainanay indrindra amin'izao lalatsarotra lalovan'ny firenena izao misotranao manokan'izay Jesosy mamelanao malalaka izay asa amin'ny fiainanay ataovy izay azonao atao Jesosy mampandroso anao zay ao anatin'ny fiainanay tokantranonay any amin'ny asa mandraranay ny fianaranay sy izay rehetra mahakasika anay monena manjaka ary aoka ny voninahitra mandrakariva ny amirapiratra akotsapanay mandrakariva ny teny soratra masina fa na inona mety hitan'ny masonay oren'ny sofinay dia andre mandrakariva zay Jesosy hoe ity lalana ka izory manjehana fomba nareo mandrakariva ambara-patonga ny fahatapenan'izao tontolo izao ianao koa ny laza fa ataoko hitan'ny olona indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra maro ny adinay Jesosy petsaka ny tebotebonay kanefa fantatray fa rehefa manatsona anao zay mitondra ny elokay mitondra ny fahotanay ilay mampiafina ny tavanay eo anatrenao dia tsonga ianao mampionona ny fahatezerana ary mbola hiteny aminay mandrakariva Jesosy fa
tsy olombelona tokoa ianao ka nitolo fo manao ny amin'ny anarako ianao dia hononiko ny fahatezerako. Izany no andrasanay Jesosy ho amin'ity an'io ty ihany no andrasanay an'izany ary mangataka indrindra amin'ny anaranao zay Jesosy. Aza vela irery satria fantatra efa anatin'izany lehilahy arivo izany ray tokana monja ny marina dia tsy misy afa-tsy ianao ka na inona Jesosy fikasana sy fanirenay androany dia mba hoety eo anatrehan'Andriamanitra ray izany satria fantatra efa miaino anao mandrakariva izy. Vavak'izay ho andray aman-dreninay Jesosy io dada randrena toandro fantatra fa olombelona tahaka anay ihany io fa ny angatahanay aminao Jesosy amin'izao fahalehibiazana izao mba tsy hafozanao azy. Aza mandao azy Jesosy fa meo azy mandrakariva ny herin'ny fanahy masinao ary aza manaisitra ny fanahy masinao ao anatiny izay mbola miteny aminay mandrakariva Jesosy araka ny hafatra izay nomenao azy. Matoky izay efa menao hatrany ny fahelavelona, meo azy foana ny fifaliana, meo azy foana ny fahasalamana, ny asy ny tanjaka izay rehetra tsy voatononay Jesosy. Ny fahatsarana rehetra angatahanay mba ho amin'izany ray aman-dreny izany. Jereo ny fiangonana Jesosy, jereo ny vahoakanao rehetra Jesosy. Eto aneny mampilamina ny fo mampananay satrinay eto foana Jesosy kanefa tsy maintsy hiala eto izay. Niatrika indray ny andavanandro mpiainanay, niatrika indray ny herinandro, be dia be no mitebiteby izao Jesosy. Inona no hoaninay, inona no tafianay, kanefa ianao no miteny Jesosy fa izany dia katsahany izay tsy lisa fatratra fa ianao no milaza aminay fa aza matahotra ho ianao fa manoatra noho ny tsintsina ianareo. Ataoko samihafa indray ozy ianao Jesosy fa tiako izay tia izay fatra-pitady ihany ho ahita. Dia voninahitry ny anaranao Jesosy amin'ny fiainan'ny mpanomponao ary hitanao izay rehetra sasatra sy reraka tongetra eny Jesosy fa na dia ny hanina hohanina aza indraindray mbola mampitebiteby kanefa ianao miteny foana isanandro fa na dia tsy mangataka akory izany ianareo fantatra ny rainareo izany an-danitra izay tsokinao anareo. Matoka io ny Tompo aza matahotra fa ombanao tamin'ny ohatra ny lavitra noho izay efa nombako anao no mbola ombako anao matoky fa zaho Andriamanitra ao izao Jehova no Tomponao Jesosy. Jereo ny firenenay mamela ny eloko ny taninay Jesosy mbola manjaka eto ny faratsiana rehetra Jesosy fa ny potsampy ny fahadalàna fahavetavetana maro isan-karazany ny fomba ratsy rehetra eny fa na dia izay rehetra mety tsy hita ny masonay azy mianjanja eo anatrehanao izany angatahanay ny famindram-po indrindra avy aminao. Maro ny tiana angatahana fa folo fisainanay Jesosy indray zay mbola diso fangataka ao ihany koa izay tsy mahay mivavaka fa misotrana mivavaka ho anay satria izany ilay antony tsy mahalevona ny fononay. Izany rehetrarehetra izany ary Jesosy ianao no mbola nampianatra anay ilay vavaka tsara indrindra manao hoe rainay ho izay ny an-danitra ho amasinina nay ny anaranao ho tonga nay ny fanjakana atao anay ny sitraponao ety an-tany ny an-danitra meo anay mihanina sahaza ho anay ary mamelana helokay tahaka ny mamelana izay meloka taminay ary izay mitondranay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny sodran'izay tononona indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitahy anareo Jehova ka mbola hiaro anareo n'aiza lenareo. Mindra fo aminareo Jehova satria mirapiratra ny tavany aminareo izy ary indrindra anandratra ny tavany aminareo izay anomenareo ny fiadanany araka ny teniny fa ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Mandehana matoka io ny Tompo, mandehana amin'izao herinao izao fa zaho rehefa Andriamanitra efa niantso sy mifidy anao tsy hafoina andao anao matoky fa azy ny fanapahana ny zavatra rehetra ko aza matahotra anao fa izy anatanteraka izay rehetra fisainanao rehetra. Ho anao kosa ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana ny zanak'Andriamanitra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. O mandrosomba ho tena mpandresy dia mazotoa miasa mitombo raisony tsara ka roainy ratsy. Telo amby efapolo zato. Raisony tsara ka roainy ratsy, raisony tsara
Jesosy toky any Jesosy tompo raisony tsara karoandratsy solitsa rakaray ratsy Raisiny zanaka ary fanahy masina. Amen. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra reriany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enika ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia samy mandeha araka ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika.